Manao ana daholo tsika rehetrarehetra ny tokantrano any zao maraindray zao de eto amin'ny cuisine break indray tsika izao de hikarakara sakafo tsika androany de atoroko anareo hoe inona moa ohatrany ahoana ny fomba fanaovana an'ilay sakafo sy ohatr'izay. Ny ataontsika androany de pétis au fromage de ny zavatra ilayntsika ovy de fromage de nasiana charcuterie kely de zava-maitso atody de chapelure de lafarine. De efa mahazatra antsika moa zany rehefa manao sakafo toy izao de efa afanaina kely ny menaka alohany hikarakarana an'ilay izy afahantsika tonga de manendy rehefa vita ilay zavatra de andao ary hiaraka hikarakara an'ireto pétis au fromage reto. De alaintsika ilay ovy de potserina tsara. Raha ohatra zany ianao ka hoe tsy misy mixeur anaovanao azy de atao amin'ny tanana mety foana sy forsety fa manafaingana kokoa an'ilay zavatra ho ataoko zany de ataoko anaty mixeur izy de nalefako ao izy rehetra de asiana atody anankiray. De vita zay de ataontsika ao anaty hanina izy, ataontsika ao anaty vilia afahantsika de efa nalatsika tao ilay izy de nataontsika atao anaty vilia de nasiana sira de poivre de izay tianao fa ny amo zany zay ny tena mahazatra anahy fa afaka asianao paprika izy, afaka asianao origan, manome tsirony izay tsirony tianao. De vita zay de ho bolabolaitsika izy de atao anatiny ilay fromage sy mortadelle zay nentina io de anao koa afaka manova ohatra hoe tsy mortadelle ny tianao ohatra fa zavatra hafa na asianao na eto amin'le ianao zany efa manafangaro azy de na asianao sardine koa izy tsara be manome tsiro kokoa anazy izay tianao izay tianao fa ny basen'ilay izy zany de hoe ovy de asiana fangarony de avy eo fromage no atao anatiny. De maka film alimentaire ianao na papier cuisson ohatr'izao de alaina ilay izy de etalentsika eto na afaka tonga de bolabolainao amin'ny tanana koa mety foana izay tianao fa ohatr'izao aloha zany ny anaovako anazy eto de hitanareo ohatrany ahoana voakany avy eo. De nisafidiko eto zao tsy ho tetitetehako ilay mortadelle fa tonga de alefako ohatr'izao eto. Alefako mahitsy ohatr'izao eto. Somary atao manifinify de avy eo alefatsika ilay fromage. Misy betsaka de misy kely le izy fa tsy maninona zao. De ny anaovantsika azy
ho enroulentsika ao ilay mortadelle sy fromage ahafahan'ilay izy mahazo pôzy mahafinaritra. Dia voaina amin'izay izy toy izao. Ao rakotra tanteraka tsy hitantsonina lehan'ilay fromage sy mortadelle fa dia ao anatiny ao izy. Dia alaintsika ilay izy dia alefantsika ilay panure à l'anglaise. Dia atao toy izao atao feno tsara mihitsy ilay ety ivelany dia ity zao mbola nisy ambony kely ilay atody dia alefako eto ihany aloha. Dia alaintsika dia tonga dia arotsaka ao anaty menaka toy izao. Rehefa hitanao hoe mendimendy ny ao ambadika dia avadika ao ambadika ohatr'izay hatrany io tsy mila hoe ela be ao anaty menaka fa rehefa hitanao hoe doré le masaka le chapelure dia vita izy zay satria efa masaka daholo ny ao anatiny ny ovy efa masaka, ny fromage sy ny tariny tsy dia mila hoe zavatra fahamasahana be. Dia akoatran'ny atao amin'ny menaka mety koa atao anaty lafaoro izy dia ampidirinao kely ao anaty lafaoro dia rehefa doré tsara dia mivoaka. Miandry kely ny fahamasahantsika dia miverina eto indray. Ie dia efa doré tsara daholo ny manodidina an'ilay izy dia alaintsika izy dia afindratsika ao anaty afindratsika kely ato dia ho tetehantsika dia anomboka anao dressage tsika. Ie dia toy izao ny vokatra nataontsika teo dia maniry manasa anareo ako avereno any an-trano fa tena tsara kely manao anazy ity sady tsy tena hoe sarotra be moa ny zavatra nampiasainao koa tsy tena hoe lafo be na hoe sarotra tedavina fa mora tedavina daholo. Dia manasa anareo koa izay tongava eny Ambody Mita Tany Malalaka eny amin'ny Cheva eny raha te hananatra sakafonay dia mametraka ny veloma mandra-piaona indray mandra-panolotro sakafo anareo manaraka indray eto amin'ny Cuisine Break.